Anapaka-polo tsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia sy misaotra anao indrindra zay ka eo fa noveninao aina ka mahatratra ny ty andro zoma anio ity. Koa ty se etonay mivoninahitra ao avy-tsapanay fa ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ao nofo rehetra raha izanaka fanamasiro. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro anio ity gavana amin'ity andro 7 Aogositra sabotsy 7 Aogositra tia dia ny filazantsara ary jauna 10 andininy fa 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana zany jauna 10 andininy fa 20 ka hatramin'ny 20 zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga ny andro firavavona tany Jerusalema dia la teo hoe fitokanana ary efa ririnina ny andro. Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny filovan'i Solomona dia nitangona ny jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pôvina no ampisalasalanao anay raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany nefa tsy mino ianareo, ny asa izay ataoko amin'ny anara raiko no manambara kanefa ianareo tsy mino satria tsy mahisa miono miheno ny feoko ary zao malala azy ary izy manaraka za manome azy fiainana manakizay ka tsy ho very izy manakizay ka tsisy hanobaka azy amin'ny tanana. Ny raiky izay manomeny dia lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay manobaka amin'ny tanany iray, zao sy ny iray dia iray ihany. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia tsy nety nino jiosy ny amin'ny hoe Jesosy ny Mesia na Kristy. Raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany aho nefa tsy mino ianareo, ny asa izay ataoko amin'ny anarako no manambara. Jesosy rahateo dia izay ny zavatra nambarana. Izy dia tsy manao na inona na inona afa-tsy izay tian'Andriamanitra ampanaovina azy. Ary Jesosy rahateo koa nefa niteny hoe ny aniny dia manao ny sitrapon'ny ray izay naniraka azy ary mavita ny asany. Koa natrehan'izany tokony tsy salasala intsony zasy ianao izay mandre ny tenin'i Jesosy, fa Jesosy mihitsy ny teny hoe ny asa izay ataony dia amin'ny anarany iray izay manambara azy sy manapofa fa iraka Andriamanitra tokoa izy. Nondron'Andriamanitra dia miheno feony ary malala azy Jesosy ary izy manaraka amin'ny Jesosy. Koa n'ity andro ity oka ianao mba feno fankatavana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao ianao mba feno fanoloran-tena amin'ny fenona ny tenin'Andriamanitra ka tsy salasana ny amin'izany fa narajian'i Jesosy akanamiza moa zasy ianao izy manana teny fiainana manakizay ary lazainy mihitsy fa izy manome fiainana manakizay ary tsy vitany hoe manome ihany fa tsy avelan'izy very izy manakizay. Koa n'ity andro ity gavana tapao ny hevitrao aza misalasala tsony zasy ianao oksika ho feno fankatavana ny tenin'Andriamanitra ary azoto anaradian'i Jesosy satria Jesosy mohany manomentsika fiainana manakizay. Ny fiainana manontolo dia mikendry ananako fiainana sy ananao fiainana be dehibe, zany rahateo ny lazainy tonga izy mba hanana fiainana sy dia hananatsika be dehibe. Koa amin'ity andro ity aoksika ho feno fankatavana an'i Jesosy ary tsy salasala ny amin'ny fanarahana anazy satria kanamizy moantsika ho izy manana teny fiainana manakizay. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany ka ampahareto amin'ny fanarahana anao zay raha i Jesosy Kristy eo ary aoka izay ho feno fankatavana anao ampahareto zay mahita ny voninahitra ao amin'ny alalan'ny teninao izay renay manakariva sy ambara aminay amin'ny alalan'ny tonteny tahaka izao indrindra koa amin'ny fiainonay ny famakiana ny soratra masina. Dia misy mahatoky izay tompo fa averinao amin'ny lalana kasitranao zay amakivaky tontolo andro ity indrindra amin'izao farany herinandro. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe ngainay izay ny an-danitra mamasina anie ny naranao mitonga anie ny fanjakanao ataony eny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra menay ny anina sahazo anay ary mamelany eloko tahaka namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompony zao tsodrano zay tononona amin'ny anaraisana ka fanamaso zao raisany fona sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ny tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tava aminareo ny tompo ka mamindra fo aminareo, manatitra ny tava aminareo ny tompo ka manome anareo fiadanana
Matoky izay ny antso anareo sady izany anefa izany voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.